Anio Alarobia fa 4 volana Martsa, taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Matio, nalaina tao amin'ny toko 20, andin'ny 17 hatramin'ny 20. Ary ireo hanameloka ho faty. Tamin'izany andro izany, raha niakatra ho an'i Jerosalema i Jesoa, dia nalainy mangingina ny mpianatra 12 ka nilazany hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema isika, ary ny Zanak'Olona dia atolotra amin'ny lohandohan'ny mpisorona mbamin'ny mpanora-dalàna, ary ireo hanameloka ho faty, ka hanolotra azy amin'ny jentily mba ho esoriny sy ho kapohiny ary ho fatsihana amin'ny hazo fijaliana, fa hitsangana indray izy amin'ny andro fahatelo. Ary tamin'izany nanantona azy ny renin'ny zanak'i mbamin'ny sanan'lahy ka nitsaoka azy ary nangataka zavatra taminy, ka hoy Jesoa taminy, inona no irinao? Dia hoy izy, aoka ireto zanak'Olona ireto mba hipetraka eo ankavananao ny anankiray ary eo ankavianao ny anankiray ao amin'ny fanjakanao. Dia hoy ny famalin'i Jesoa, tsy fantatrareo izay angatahinareo, moa mahasotro izay kapoaka hosotroko va ianareo? Hoy ireo taminy, efa anay ihany. Ary hoy izy taminy, raha ny amin'ny kapoakako dia hosotroanareo tokoa, fa raha ny amin'ny petraka eo ankavanako sy eo ankaviako kosa, dia tsy ahy no hanome anareo izany, fa omena izay nanamboaran'ny raiko azy. Ary noho nandre izany izy folo-lahy, dia tezitra tamin'izy ny rahalahy, fa nasain'i Jesoa hanantona azy izy ireo, ka nilazany hoe, fantatrareo fa ny mpanjakan'ny jentily mandidy azy mafy, ary ny lehibe ny mifehy azy fatratra, fa tsy mba ho tahaka izany aminareo, fa izay teo lehibe aminareo kosa no aoka ho mpanompo anareo izy, ary izay teo lohany aminareo no aoka ho mpanomponareo. Dia tahaka ny Zanak'Olona izany, fa izy tsy tonga mba ho tompona, fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ao anao ry Kristy.